Ande hiditra kosa ary isika anatin'ny vaovao ara sosialy manasongadina indrindra zao zany ponina moa olana lehibe ho an'ny fokontany Mandialaza Ambatomitsangana ao anatin'ny boriborintany fahatelo ny fahatsetsenan'ny lakan-drano ka mampiakatra ny rano amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra ampandalana ao atoerana ihany koa moa amin'izao fotoana izao no hita fa misy lavaka ny saron'ny lakan-drano ao aminy ka hilana fanamboarana maika izany ravaka andriamanalina eo amin'ny sarin'ny Stefana Lazafimanjeby. Olana anarivo no mahery isan'andro no mampiasa ity lalana mampitoeha ny Mandialaza Ambatomitsangana amin'ny fokontany manodidina azy ity ka tsy voafetra ho poniny eo anivon'ny fokontany araka izany no mampiasa azy. Mampiavaka ity lalana ity dia noho izy miorina eo ambony lakan-drano ka mampanano sarotra ireo ponina indrindra vanim-potoana ny fahavaratra. Misy lavaka roa eo amin'ireo sarona lakan-drano ka miteraka aya ho an'ireo ponina amin'izao fotoana izao. Tena fanamboarana ny lalana mihitsy ny tena olana aminay. Aleo ny amboarina satria raha sahala zava avy amiko ity zao ny anjera tao dia miloko ny lohalika mbola io trasy. Manao fahasairana anareo indrindra rehefa vanim-potoana fahavaratra tena mijaly izay satria ny rano hatraty. Lavaka divitry ny rano iny dia betsaka ny menjera ao anaty tatatra satria divitry ny rano dia tsy mahafantatra amin'ny vahiny dia menjera ao. Ity ampahandala kely iray ity indray dia mampitoeha ny fokontany Mandialaza Ambatomitsangana amin'ny lalana mivoaka any amin'ny UF izay mandranoangy. Lakan-drano madinika no ao ambaniny ary noho ny saron'izany lakan-drano izany tsy maro toerana tsara dia mampienjera ireo mpandalo. Olona tsy latsaky ny telonjato isan'andro mifamezivezy eto. Izany hoe simba mihitsy le izy simba amin'le andehanana ohatra hoe misy moto koa raha mandeha amin'ity dia mihetsika le izy. Iny moa tsy anakanana olona iny satria lalana izy tsy maintsy andanana dia mihetsika dia miala le soma dia izy hitanareo ohatran'izay vohitsana dia mila anjatra mihitsy ara le izy. Amin'ny herinandro ambony no atomboka ny asa fanamboarana ireo lalana roa voalaza etsy ambony ireo izay hosahany ny malala-tanana iray. Asa izay mifamaly amin'ny etahitan'ny vahoaka satria ireo rehetra ny fandimboka na ny fanampanantenana amin'ny anarenana ny lalana dia tsy nisy nanatateraka avokoa hatramin'izay. Manjary lasa manao fanantenana pokaty so dia ohatran'ny teo aloha ihany keo. Samy ao anatin'ny faritra faharoa ny fokontany Mandialaza Ambatomitsangana avokoa moa ireo asa fanamboarana atao ireo. Ity fokontany ity izay ahitana ponina maherin'ny 3 arivo miparitaka amin'ny faritra 3.